maintenant le président Tirane qui s'approche à son tour des micros et va prononcer cette Il gouvernement de la proclamation en République malgache. française, c'est le gouvernement de la République malgache, c'est ça Manamar, et Patanterka, le reconnaissement de l'aide, arc de la panorama, Amjar, le Patanterka, le Patanterka, Julia, le peuple de la société. Unitar, et tout commissaire de Panamarani, République malgache, et Tiakata, et on va Impultona garangidin, tak miatra tsvidin, rehefa oka miaina anatin gidin, miafy am tany svidin, lasa fara idin, tak falevatena takalonaina nefa vidin, flamatra am fahafana ny tanyrazana am fahasono, fanadevozana no afaka am fahafana ny tsarona, tanyrazana kosa hoandreo maty ny vonono, fanosoana alovany tsara kokoa hoaniny ao ariny, teraka teo ny ampiviny, rehefa nisy tsy fitoviny, efitra miady am samygazy mivadika ao fanafiny, taona roa am fitopolo vahoaka ny jotsy inanginy, nisy ny raha mandriky, namozana aina tsy nisy fitoniny. Madagascar. Place de l'indépendance, les FRS, les forces républicaines de sécurité, composées d'hommes de la côte, la garde prétorienne du président Tirane, ouvre le feu. Ce document d'amateur est le seul document publié de la fusillade qui fera du temps 34 heures. On se battra encore le dimanche. Madagasikara tiako nefa felona mandrika noho ny ady zay zatao mpanao politiky, zareo ny limbonatra de vahoaka ny atao sorona, prisina de mifamono fatambazina bombovorona, nandeha ny tantara 13 mai 72 fitokona ambetampoka manerana ny tanàna, nametrapetraka nandravateto Gasikara, namorona nakianja daty mana tantara, volabositra avy atrano tsy ny salasala, tifitifitra tsy tana tsy fosika mibala, mifamono atrano malagasy ty fihavanana de lasa mifanafy noho ny olon-dro tsy afy. Il lâche grenades et mines antipersonnelles. Les ordres radio donnés par le président lui-même ont été enregistrés. Les forces d'intervention envoient des grenades offensives. Ice, yeah. Totongana ny fiainana ny fahoaka mikaikaika, fitatiavana taraiky nefa tsy maintsy mitraka, tsy maintsy mahafantatra ho aizany ratsy ny tsara, hevelona fiasa samy mpitondra fiasa, samy fahoaka nefa mitsara ka manovangambaka engane mba ho tsara fa tsy ny folo aogositra, maro fahoaka sosa no mitaky ny anositra ka miteraka tetesa mitandray teo, karakara ny olavolany fifitianana tsy zarizary. Gasikara ohatry zany atrany afy mitomany teny faly, sasatry miarina mitady ny tsara nefa tsy lany fa taky lany hoany. La situation dégénère à Madagascar. Premiers affrontements entre partisans du président sortant, Ratsirak, et du président autoproclamé Ravalomanan. Un manifestant au moins a été lynché à mort. Il y aurait de nombreux blessés. L'affrontement fut bref, mais violent. À coups de pierre et de bâton, il y aura des blessés, une dizaine. L'un d'entre eux au moins dans un état grave. Taona mandefa tamizao lombola tsisy ranova, hoe Gasikara manan-karena fa mbola vaky mitosany navelan'ireo mpitondra, nampikorisa araka-karena fa tsy amitrakeferlona pondra, seho milay eo mavita ny zava-pita ny tsita fa nametraka Gasikara ho isan'ny mahandro t'Afrika, mampanaino afitsika fa inona ny ray zay mifika, sa metrak'olo mba voadiny androna tamin'izay vita, ndao arendo afakafaka ho raha misy mpitondra vaovao, fa ny piakadiny tsy miova fa manony zay vita, zarazarao anjakao zay foana flamatry ritazy, fa zay voky de miala de any ampity izy manalazy. Madagascar, samedi 7 février 2009.